Tokolas topoko vavy manatry ny araba ndray amty takariva ny raiky amby telopolo ny volana Desambra 2024 farany taona ity de tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny akon'ity taona 2024 ity amin'ny ankapobeny no isan'ny hoentina amintsika isany amin'izany ohatra ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra farany tamin'ity taona ity akoatr'izay ny fanokevi politika samy hafa ny fikarakarana ihany koa ny fety aman-danona ny tsenana ny taona vaovao nakatoavy ny filan-kevitry ny ministra no tanterahana omaly ny datin'ny 17 ny volana Jolay 2024 anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna eto amin'ny tany sy ny firenena ity daty ity moa raha tsaivana de daty efa notapahany teo anivon'ny senita ihany indao raha tsika ny fanady adina. Nakatoavy ny filan-kevitry ny ministra omaly ny daty ny 17 ny volana Jolay 2024 anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna araka ny tatitra nataony mpitondra teny gouvernemanta sady ministra ompony ny fiainarana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Ramatoa Eleonore Joasy. Ny zavatra nisongadina manaraka koa tamin'ny filan-kevitry ny ministra omaly dia ny famerana ny datim-pifidianana be ny tanàna izay tanterahana fa 17 volana Jolay amin'ny taona ho avy 2024 andro zoma io ary tolo-kevitra avy any amin'ny senita no nakatoavy ny filan-kevitra ny ministra zany amin'ny famerana ny vaninandro anatanterahana fifidianana io ny midika izany fa miroso hatramintsika ary manana finiavana anatanteraka ireo fifidianana isan'ambaratongana ny fitondram-panjakana fa matoa izy io amin'ny fotoana io vao tanteraka dia satria misy dingana tsy azo mialana dia ny famoahana ireny didim-panjakana azafady ireny lalàna manodidina ny fitsinjaram-pahefana ireny dia izay tsika vao afaka miroso amin'ny fifidianana be ny tanàna. Manana hatramin'ny 17 volana Aprily zao ny gouvernemanta etsona ny mpifidy araka ny fanamarinany teo anivon'ny senita ny filan-kevitry ny gouvernemanta kosa no anatanterahana izay fiantsoana ny mpifidy izay araka ny voafaritra ny lana moa dia 90 andro alohany datim-pifidianana no anatanterahana ny fiantsoana ny mpifidy. Ety andaniny raha ho an'ny commune Antananarivo manokana dia mbola tsy nolanin'ny parlemanta ny volavolan-dalàna ny feny sata manokany ny commune.